antony natonga ny fivoriana androany moa dia mahakasika ny fisehoany zavatra indrony sesina ny telo mihitsy aza tao ao a mahakasika ny fahamaizana teto amin'ny tanàna Antsirabe voalohany teto amin'ny commune Ambonivohitra zany. Ny zava-nisy tsinona tamin'ireo haitrano niseho tao Tsimitsena sy tato Tsara sotra dia nahazo tsiny be da be mihitsy ny pompier avy amin'ny SOCOTA amin'ny hoe fahatarana voalaza mihitsy moa ny opa sy ny filazana fa tsy ilana ny pompier ny SOCOTA raha ohatr'izao no atao mahay ny fanananay zavatra ohatr'izay zany na tonga hoe tsy maintsy mivory isika hanitsiana ny izay fitsarany vahoaka fotsiny mialoha zany satria ny tsara homariana dia izao voalohany aloha ny pompier eto amintsika ny commune urbaine tsy manana zany hoe tsy manana ny rafitry ny fanjakana ny service pompier. Ny dikan'izay dia noho ny fananany SOCOTA service pompier dia nisy ny fiara miasa izay isorana manokana moa ny Groupe SOCOTA hatreto fa dia tena mbola tsy nanosy-botanana mihitsy fa isaky ny misy haitrano ary isaky ny atsona izy dia mbola tonga foana fa kosa eo amin'le fanomezan-tsiny no tsara azavaina satria mbola alefa makany amin'ny alerte dia misy ny procédure ahafahandrareo mamoaka ny service pompier an'izany hoe tsy obligation mihitsy tsy voatery ny SOCOTA amaly an'izay fiantsona antso famonjena amin'ny resaka haitrano izay fa nefa dia nanaiky foana ary zareo ary izay indrindra no hanatitra terana avy aty amin'ny rafitry ny fanjakana ny fisaorana sy fankasitrahana ny efa nataon'ny SOCOTA amin'ny resaka fampiasana ny service pompier ao amin'io. Efa roa manarak'izay dia mahakasika ny hoe miditra amin'ny maintany fotoanany maintany tsika izao dia tokony hamafisina avy hatrany ny fitandremana rehetra mba tsy hisiany ny loza sahala amin'izany satria dia raha tsika malala fa rehefa maintany zany mora mirehitra daholo ny rehetrarehetra dia ny fitandremana zany tsy maintsy atao mafy efa tsy fidiny zany hoe misy haitrano sanatria miafara amin'ny ainana fohy ny misy ny fahamaizany entana sy ny fananana rehetra tokony samy mitandrina nisy atokantrano amin'izany eo indrindra ireto fanorenana trano azo eto amin'ny tanàna Antsirabe tokony hitandrina mbola hiteny eo moa ny avy eo amin'ny commune urbaine amin'ny fahazondalana manorina trano zay fa voafeny lalàna koa zany ary tokony hanajan'izany fepetra zany daholo ny tsiraray isam-batan'olona. Aminareo lehibe ny fokontany rehetra ny afatrafatra tiana ampitaina dia hoe raha sanatrika miseho tokoa fisorohana aloha no atao voalohany fa raha sanatrika tena miseho tokoa ny haitrano any amin'ny toerana any amin'ny faritra iadiditsika any dia ny mandefa avy hatrany ny alerte na ny antso voina mba alefa avy hatrany aty amin'ny Prefektiora ahafahana miantso ny secours any amin'ny SOCOTA satria araky ny fandaminana dia avy aty amin'ny tompon'andraikitra ihany no miantso ny SOCOTA fa tsy le olona tratran'le haitrano no hiantso any dia manjary manasaro zavatra ny zavatra any. Eto zany ny Groupe SOCOTA zay soloko tena eto dia manamafy fa tena ampitiavana no anaovanay intervention amin'ny pompiernay rehefa misy may arak'izay azo atao. Zany dia afatra avy amin'ny filompitatana ny Groupe SOCOTA ary tanterahanay ihany koa satria tena fitiavana ampiarahamonina anaovanay an'le izy. Ozy hoe arak'izay azo atao satria nizy koa zany ny tena andraikitry pompier io dia hiaro ny orinasa ny SOCOTA zany hoe cotonline. Raha ohatra zay mandefa pompier dia tsy maintsy jerena tsara ho tafaverina malaky ve ny pompier io raha sanatria misy fahavoazana any amin'ny orinasa any. Raha hitanay fa tratran'le izy dia mandefa pompier zahay. Raha ohatra ka hitanay fa tsy tratran'le izy dia mety tsy handefa pompier zay zany hoe tena décision manokana ihany koa satria raha ohatra ka misy risque ho an'ny orinasa le izy dia tsy afaka mandefa zahay. Manaraka an'izany ny fahatongavan'ny pompier any amin'ny toerana zay misy ny afo dia tsy maintsy ho tara tsy ho tonga mihitsy zay amin'le afo voalohany satria ny antony dia zao ny autorité no miantso anay zay zahay vao mandefa ny pompier zany mialo anatin'ny orinasa tsy afaka mandray antson'olona tsotra mihitsy zay satria tsy zay no manjaro sarotra ny gérena an'le antso fa tsy maintsy mandalo amin'ny autorité le izy dia zay rehetra zay zany miaraka amin'ny distance ny fahalavitan'ny toeran'ny cotona par rapport aty amin'ny centre ville na any andrefatsena
tsy ho tonga ara-potoana zay fa tsy maintsy misy fahatarana. Matetika amin'ny fahatarana zany tsy de tena avy aminay loatra fa misy ihany koa avy amin'le fipitapitan'ny afatra. Ka eto ilazana nareo hoe tsy ho tonga amin'le afo voalohany zay ialana tsy meloa, fa ny tena ataonay matetika dia ny fitombon'ny afo amin'ny toerana zay hitrangany no tsy maintsy arovanay, ary rehefa vita zay dia ataontsika hoe mba mamin'ny fahafapo zay amin'izay fotoana zay fa averinay fa tsy ho tonga mihitsy zay ka hiaro ny entan'ny tranon'olona voaroamay tsy sarotra be aminay ny ahatongavanay amin'ny ora iretan'ny afo zany tsy ho tonga amin'izy zay fa dia ialana tsy meloa fa dia mbola mpitiavana ihany no anaovanay an'ilay izy amafisina eto. Ny tiako ampahafantarina antsika zany dia hoe tsy aitraitra ny fampanarahana ny fepetra rehetrarehetra amin'ny fangatahana fahazahoan-dalana hanorina eto amin'ny tanàna Antsirabe, satria matetika tsika rehefa ohatra ka hoe lazanantsika ny fepetra rehetrarehetra dia milaza tsika fa be filambany ny commune, nefa dia rahantsika mahita fa rehefa misy ny aitrano dia mahatsapy tsika fa ilaina tsara mihitsy zany rehefa fepetrana teknika rehetrarehetra amin'ny lafy ny fanondrena trano. Manarak'izany dia amafisina ihany koa zany fa ny trano hazo efa nisy ny didim-pitondrana navoaka ny commune momban'io fa tsy azo atao ny manolona trano hazo, ka hiditra amin'ny fotoana amin'ny maintany tsika zao oka mba samy anara-dalàna isika zay hanorina trano aloha mba tena aza isika ny fepetra voalaza ao amin'ny drafitra ara-panazariana ny tanàna, ary isika zay tehanao trano ihany koa dia lomba zay akora tena hoe voalaza ny fenitrana teknika tokony hanaovana trano amin'ny tanàn-dehibe no ampiasaintsika fa tsy manoronona fahatanitsika na hoe manao trano hazo eseroa rehefa hitantsika fa hoe malalaka ny toerana anankiray. Ny haitrano moa zany na inona antony na inona ny aviany dia tsy maintsy hanaovana famotorana sy fanadiadiana, ary amaritana ny hoe iza ny tompon'andraikitra, iza ny tsy nandray andraikitra, ary atraiza zany anjara andraikitra n'izany ao anatin'izany haitrano zany. Eto zay dia misintona manokana ny saintsika mponina Antsirabe ihany koa amin'ny fanarotan'ny olona tsy mataotody zay mbola mahasa mangalatra ireny entana na fananany olona hiarany haitrano ireny, dia milaza zay fa fandikan-dalàna be vava mihitsy zany, ary tsy tsitsinay mihitsy fa angatahanay fiaraha-miasa sady amin'ny tompon'andraikitry ny fokotany zay hitrangany voina sy ny olon-tsotra rehetra zay mba tsara sitrapoa mba hifanome tanana aminay, zay atao amin'ny polisy pirenena sy ny rahalahy mpitandro filamena amin'ny gendarmerie pirenena zay tsy maintsy tonga foana eny amin'ireny toerany ireny, ary miezaka mandamina ny ahafahana manamora ny famonoana ny afo. Toy izany ihany koa ny fikasan-dratsy na ny fanandramana hanimba ny fitaovana zay hoentina mamonjy voina dia efa fandikan-dalàna sahady ihany koa. Ny fitaritana ny olona hanao izany fanimbana fitaovana izany, fitaritana ny olona hanapotika fitaovana na inona antony dia efa fandikan-dalàna ahafahanay mpitandro filaminana misambotra ary manao famotorana sy fanadiadiana ary mazava ho azy ireo rehetra ny tany isako ireo dia samy voasazy ny lalàna avokoa. Sotra tompoko.